Sehatra ny fitanterana indray kosa taorianan'ny zotra filamatra 720 dia zotra telo hafa indray no napetraka eo amin'izay toeran'ny zotra filamatra izay dia ny zotra 720 ny zotra 80 ary ny 920 maly tokoa no natomboka ny asa mifanandrify amin'izany ravakarandramanalina mamirasamoity. Famatsim-bola mitetina 10 euro avy amin'ny région Île-de-France no ampiasaina amin'ny asa fanavaozana ho tanterahana amin'ny zotra filamatra telo dia ny 128, 160 ary ny 166. Tapany faharoa anatin'ilay tetikasa zotra filamatra tafiditra ao anatin'ny fandarana asa fanatsarana famezivezena andrenivohitra na ny PAMU ity asa fanavaozana izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy Malty teto Mahamasina. Aharitra telo ka hatramin'ny efa-bolana ny asa. Travaux isy amin'io moa zany dia fametrahana bus vaovao tsotra ilay tamin'ilay ligne pilote 119 dia fametrahana totem koa dia misy fanamboarana trottoir rehetra manodidina an'ilay aré. Tsy ny aré rehetra moa vita amin'ity aloha fa misy aré maromaro atao amin'ilay izy dia makoatra an'ilay par rapport tamin'ilay 119 misy koa fanatsarana ny lalana asiana hazo amin'ny amoron-dalana mba hialofan'ny mpandeha tongotra sy hanatsara an'ilay tanàna. Tanjona ny hanatsarana ny endriky ny renivohitra ary hanatsarana ihany koa ny tolotra sy ny fandrindrana ireo fiara fitateram-bahoaka eto andrenivohitra. Fokontany manodidina ny roapolo-isy toeram-pivarotana maro ary sekoly izay lalovan'ireo zotra telo ireo no ahazo tombotsoa amin'ity asa fanamboarana ity. Marina fa ny zotra 128 dia mampitohy any Ankatso sy Mahamasina, ireo zotra 160 sy 166 kosa dia mampitohy any Ankatso sy Antamena. No safidiana manokana moa ireo zotra telo ireo izay manana ny toerana fiantsoana fiarakodian'izy ireo eny Ankatso ihany koa ho fanohizana ny fampiarana ny zotra filamatra tamin'ny zotra 119.